dia ompana amin'ny fankalazana ny fetindreny raha moa izay etsika arabaritra lagrande brade de Madagasikara izay dia isy hatrany ny fanitanana nomezana fafimpo ireo rehetra mitsidika izany etsika arabaritra izany efa notanterahana ny sabotsy lasa teo kosa ny tontolo andron'ny fikambanan'ny diakona sy ny loholona au niveau du synode partant Arivo Avaradrano sara vetrany manokana andro ray isa-taona mba isindana ivelan'ny trano fiangonana ny fikambanan'ny loholona sy ny diakona ao anatin'ny synode partant Arivo Avaradrano. Tamin'ny sabotsy lasa teo no nanatanteran'izy ireo izany tany amin'ny faritry ny fiangonana FJKM Mangarano. Ny nampiavaka ity tontolo andro ny fikambanan'ny loholona sy diakona ity dia natao indrindra mba ho fanamafisina ny fiombonana eo amin'ireo diakona sy loholona isam-piangonana sady ho fiarahana miala voly. Ankoatry ny fiarahana misakafo dia maro ireo fialamboly hitatiana toerana ka ny miavaka indrindra tamin'ireny dia ny fiarahana manao dimirindra sy fampietsehana ny vatana. Tonga maro tena toerana moa ireo diakona sy loholona avy amin'ny fiangonana samihafa izay mandrafitra ny synode partant Arivo Avaradrano. Ny président synodal, ny mpitandrina Rabe Tokotany Miarlaza moa dia nanentana ny anamafisana ny fiombonana tahaka izao satria ankoatry ny lafiny ara-panahy dia ilaina tokoa ny mijoro vavolombelona amin'ny fahaizana mifandray sy miara-mientana tahaka izao. Fa manana fotoan-dehibe ny synode partant Arivo Avaradrano amin'ny sabotsy ho avy izao dia ny andro ny président synodal. Eto amin'ny synode partant Arivo Avaradrano anatanteraka ny andro ny président synodal indray isika izay atao amin'ny sabotsy fafito ambin'ny folo ny volana May ho avy izao, izay atao ao amin'ny FJKM tany Melatsinana fifaliana. Io no fotoana afahantsika mitrotro ambavaka ny ray aman-dreny président synodal mianakavy. Io ihany koa no fotoana hanohanantsika azy ireo amin'ny fomba hita maso. Koa aoka samy homana amin'izany isika fiangonana isam-pitandremana. Araka izany dia ho tanterahana ny sabotsy 17 May ao amin'ny FJKM Antanimena Atsinanana ny andro ny président synodal ka hiantsona ireo kristianina rehetra tsy ankanavaka ao anatin'ny synode partant Arivo Avaradrano. Tiana ny manamarika fa feno 5 taona amin'ity taona 2024 ity ny nitondran'ny pastera Rabe Tokotany Miarlaza ny synode partant Arivo Avaradrano. Ini vaovao ihany koa tompoko lasitopoko vaviny dia isarahantsika ary amin'ity takarivan'ny atalata ity ny fisin'ireo zaza enina tany Mahajanga maty noho ny finanana sokan-dranomasina misy pozina no vaovao nisongadina nentana tamintsika tamin'ity takariva ity. Ho amin'ny rapitso alarobia indray ny fotoanantsika manaraka mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'izay indray ary veloma tompoko.